Milay ianao dia matovolo ianareo mpiambana ao maharitra ampatsiaka ny vetivety ny voalaza ny charte d'Athènes mikasika ny famerenana indray na fananganana restauration na monument historique. Ity charte d'Athènes ity dia convention natao zany tamin'ny fotoanandro ho an'ireo mpiambana ao anatin'ny UNESCO atao anatin'ny tsika eto Madagasikara. Io charte d'Athènes io dia milaza mazava ao amin'ny titre fahatelo zany mikasika ny hoe mise en valeur des monuments na ny fanajariana ny monument zany na ny ataontsika hoe vakoka zany fa na tsy angam-bato miendrika vakoka ara-tantara fa tsy voarara mihitsy ny fananganana fotodrafitrasa anatina site culturel anankiray na site historique anankiray fa ny fepetranapetrany fotsiny dia angamba ho vakeko kely amin'ny teny vahiny dia atsika amin'ny teny malagasy mba hampazava azy tahaka an'izao ny voalazan'izay charte d'Athènes sur la restauration des monuments historiques izay. La conférence recommande de respecter dans la construction des édifices le caractère et la physionomie des villes, surtout dans le voisinage des monuments anciens, dont l'entourage doit être l'objet de soins particuliers, même certains ensembles, certaines perspectives particulièrement pittoresques doivent être préservées. Zany hoe raha dika amin'ny teny malagasy tsotsotra dia hoe ny conférence na ny charte d'Athènes dia tsy nandrara mihitsy fa fahamanangana fotodrafitrasa vaovao eo akaikina manodidina ny toerana anankiray izay voaharo ao anatiny atao hoe vakoka fa kosa moa izy tsy maintsy mirespecte na tsy maintsy manaja ny endrika ivelany zany caractère physionomie hoy izy amin'ny teny vahiny eo amin'izay monument na site manodidina izay zany. Ary rehefa jerena hoy izy izay le hoe perspective pittoresque dia tokony hitovitovy zany amin'ny endrika ivelany amin'ny refy ny santsokajany zany an'izay fotodrafitrasa efa mitsangana izay dia tsy maintsy préservena hoy izy na tsy maintsy arovana. Dia tiako no manamafy fa ny ity convention na charte d'Athènes dia milaza mazava hoe azo atao tsara ny mampiasa lasa vakeko amin'ny teny vahiny kaparasitraka ireo les experts ont entendu diverses communications relatives à l'emploi des matériaux modernes pour la consolidation des édifices anciens et ils approuvent l'emploi judicieux de toutes les ressources de la technique moderne et plus particulièrement le ciment armé. Zany hoe les bétons armés zany raha tsoritsika ny filaza izay mampiavaka amin'izao moa azo atao béton sa tsy azo atao béton tena mazava be hoe azo atao ny fananganana amin'ny alalan'ny béton fa raha tsy olona zany dia ohatrany hoe dissimulena na camouflena izany hoe mena endrika caractère ancien ilay izy. Ary tiako ny manamarika Andriamatovolou fa ny kianja masoandro dia asiana revêtement pierre rehefa vita tanteraka io béton io fa tsy hoe io endrika béton io.